miarahaba amintsika rehetra tonga miara-mivavaka sy mideran'Andriamanitra izao tolakandro izao. Alahady natokana ho an'ny reny rehetra ary alahady ihany koa natokana ho an'ny sampana mampolopihira. Ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ry havana malaky ao amin'ny tompo aoka isokatra ny fontsika tsirairay andraisantsika ny Jesosy tompo. Ny tompo mipetraka tao ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina ary nebanebana akanjo na fenon'ny tekoly dia niorooro ny fanambaniny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Toy izany no fampiariarin'Andriamanitra ny voninahiny sy ny fiantsoantsika hibebaka ry havana koa miarah mankalaza ny Jehovah amiko ary aoka hiara-manandratra ny anaran'izika. Hoentsika midera ny fahasoavan'ny tompony mira eny amin'ny telopolo. Mamaky ao mpitsanganana ny mila mpanao salamo fa fito ambin'ny. Andriamanitra ny mamindra fo aminay sy taranay mampamirapiratra ny farany aminay ny izy mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'izay Krista rehetra. Iveranao ny firenena Andriamanitra, iveranao ny firenena rehetra. Ifatsiro ny firenena samihafa sady tsy manjara-manana ny firenena ianao, ny firenena samihafa ambony tany jerentinao. Iveranao ny firenena Andriamanitra, iveranao ny firenena rehetra. Ny tany efa nahavokatra, nitahintsika Andriamanitra, Andriamanitsika. Nitahintsika Andriamanitra, ary atapatra azy ny fazakany rehetra. Amen. Aoka hiara-bavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra ray mpamorona anay eo, nantsonao ary nitominao izahay hitoetra tsara eo am-pamasinana eto amin'ny telopolonao masina. Miasa araky ny fombanao ary kendreo amin'ny alalan'ny teninao ny fonay, anaiky indray ny fanavaozana avy aminao ary tafaray amin'ny Jesosy Kristy zanaka malalanao. Iasa ny fanahinao masina izay angatahanay anenika ny fiangonanao
izay tavavory eto ankehitriny. Tompo aoko voninahitra oreliany izao fanontoko vavahana izao. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Iarahantsika manao hira vavahana ambin'ny folo andiny voalohany ihany. Sitrapon'Andriamanitra izay tiany wankatoavintsika amin'izao hariva izao. Satria raha manaiky an'i Jesosy mitombo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia hovonjena ianao. Fahendrena no nanondrenan'i Jehovah ny tany ary fahalalana no mampitoeriny ny lanitra. Ny fahalalany no entiny mampiboiboky ny rano ary amin'ny lalina sy ny ampitetevany ando avy amin'ny rahona. Anaka, aoka tsy hiala amin'ny masonao izany, raketo ny tena fahendrena sy ny fisainana mazava. Amen. Fa tsy manana marina na dia iray akory aza. Fa samy efa nanota avokoa isika fa tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romanina 7:7. Kaoka isika anatina ny tompo ka hiaiky ny fahotantsika ka hiaraka hivavaka. Ariavy isika. Andriamanitra, tompo masina tanteraka, mitaratra sy manazavanay amin'ny alalan'ny fanahina masina ianao. Tsy misy takona aminao ny ao anatinay sy ny ataonay rehetra. Mihaizrary ny fiainanay manontolo. Tsy hainay ny nity anao tamin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra. Tsy mahay ny havana amin'ny olona rehetra izahay ary tsy tiany namanay tahaka ny tenanay. Tompo masina, mitanao aminao izahay, ny mbola hanamasinanao anay indray hiverina aminao, ho tianao izahay ary koa hay ity ny namanay tahaka ny tenanay. Manjakay ianao ry tompo masina, manjakay ianao ry tompo mendrika. Diovy izahay mba haharitra eo aminao ary heverenao aminay ny hafalian'ny zanakao vovonsy. Afatanteraka ny fisalasalan'ny mpino
ary toamiko ny fanahinao masina mpananatra izahay. Mangataka aminao izahay ray masina, tantany izahay hiara-mandeha aminao ka ny rano Jesosy anay aza matahotra ianao fahombanao ary aza mierikeroka foana fa izano Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao mitana ankavanana ny fahamarinako aho fa izaho Jehova Andriamanitra no mitantana mitananao ankavanana dia ilay manao hoe aza matahotra izaho amonjy anao. Noho ny anarako dia honomiko ny fahatezerako ary mba hideranay dia manindry ny fo aminao aho. Mety aho madiova ianao voavera miriko ao noho ny anarana masina. Voninahitra ho amin'ny avy-indrindra ho an'Andriamanitra. Izao dia ataontsika ny fahavalo telopolo sy dimanjato andimy voalohany sy valo. You
Zao dia tonga amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika koa mangataka azy ireo mba hitsangana hanao ny hira voatondro ary mandrindra isan'ny fotoana izany koa dia angatahana ireo tompony anjara hanao ny vavaka sy ny vakiteny mba hoitia miloana. Tsangana ny tanora sy ny ankizy hanao ny hira enimpolo sy fitonjato. Endry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao manosika ny lohanay eto anatrehanao indray izahay angataka fitahiana ho an'ireto zanaka mampara nomenao anay ireto eny Tompo. Angataka aminao izahay ho ianao irery ihany no isahana ny fiainan'izy ireo, ianao irery ihany no hanome azy ny fahaizana, ny fahendrena amin'izao fifaranan'ny taom-pianarana izao. Ianao Andriamanitra no hanampy azy ireo amin'izay rehetra hatrehany na fanadinana na fitadiavana asa na fibeazana ao an-tokantrano. Ianao Tompo no Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra miahy, Andriamanitra manome ny fahasoavanao ho anay. Ianao no Tompo ny zavatra rehetra Tompo, ka izany no angatahanay aminao. Ianao koa hanampy ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana azy ireo na ny fampianarana izay lalana tokony alehany dia ny lalany fahamarinana sy ny fahamasinana ao aminao. Ianao Andriamanitra no angatahanay mbola hanabe azy ireo ihany koa amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao, dia mamindrafo aminay Tompo amin'izay rehetra tsy famendrehanay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mialoha ny andraisantsika ny teny toa
dia mbola ataontsika ny hira ho mifangaro folo sy roanjato. Ry tompo Andriamanitra rainay any rahan'izy ireo Kristy tomponay. Miomana amaky sy ny amin'ny teny izany. Ka miteza tompo malaza. Anokatra ny fonay mba miaino ampifalia, ampitiavana ny teninao. Sy tabataba rehetra aty anatinay aty, angatanay no ampamelinao. Mipahalala mitenena fa miaino mpampianao. Amen. Resary ny baibolintsika dia sokafy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:10 andininy voalohany hatramin'ny 9. Asan'ny apôstôly toko 5:10 andininy voalohany hatramin'ny 7. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny olona sasany izay nidina tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe raha tsy forana araky ny fanaon'ny Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Ary rehefa nifanditra sy niady hevitra be ihany tamin'ireo Paoly sy Barnabasy dia nifahanarana hiakaran'izy roalahy sy ny sasany koa akany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny loholona anadina izany teny niady an-kevitra izany. Ary rehefa nanapitra azy ny fiangonana dia nandeha namaky amin'ny Foinika sy Samaria izy ka nilaza ny niovan'ny jentilisa dia nampifaly ny rahalahy rehetra indrindra izy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema izy dia noraisy ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny loholona. Ka dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy. Fa ny mino sasany izay isan'ny atokony fariseo kosa dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrina ny lalàn'ny Mosesy. Ary dia nivory ny apôstôly sy ny loholona mba hihevitra izany zavatra izany. Ary rehefa nisy ady hevitra be ihany dia nitsangana Petera ka nanao taminy hoe ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin'ny vavaka no andrenesan'ny jentilisa ny tenin'ny filazantsara ka inony. Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanahy masina tahaka antsika koa. Fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nodioviny tamin'ny finoana ny fonony. Koa nahoana ianareo no maka fanahin'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioga amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zakan'ny razantsika na isika ho entina. Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no amonjenantsika dia tahaka ny azy ihany koa. Dia nanginona ny olona rehetra ka nianao ny Barnabasy sy Paoly izay nilaza ny famantarana sy ny fahagagana nampanaovan'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa. Ary rehefa nitsaratra tsy niteny nitsony izy roalahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe ry rahalahy, miaino ahy.
Simeona efa nanambara izay nitsinjoran'Andriamanitra ny jentilista tamin'ny voalohany analany olona amin'ny ankalazana ny anarany. Ary nifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe rehefa afaka izany dia iverinao ka anangana ny tranolain'ny Davida izay efa nianjera. Ary anangana izay efa rava ao ka namboatra azy indray mba hitady ny tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa niantsona ny anarako hoy Jehova, izay nanao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Koa dia izao no hevitro, tsy mety raha isika manome fahasahiranana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ho amin'Andriamanitra. Fa aoka hanombotra epistily aminy isika mba hifadiany ny hena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny ra. Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isa-tanàna Mosesy, fa vakinao amin'ny sinagoga rehetra isan-tsabata ny teniny. Ary sitraky ny apôstôly sy ny loha olona mba amin'ny fiangonana rehetra ny fidy olona amin'ny namany mba hirahana iaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy akany Antiokia dia Joda izay atao hoe Barnabasy sy Silasy izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy. Ary nanoratra taratasy izy hoentin'ireo dia izao: ny apôstôly sy ny rahalahy loha olona miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa izay any Antiokia sy Syria ary Kilikia. Satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny nampitabatabanaareo ka namadika ny sainareo, kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa nifanara-kevitra ny fidy olona irahana akaty aminareo iaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay. Lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia nirahinay Joda sy Silasy sady lazavava izany teniny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy hotandremanareo izao ihany, dia ny ifadianareo ny hena aterina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Raha mahatandry teny hifady izany ianareo dia ho soa veloma ianareo. Amen. Izatsika famakin'ny tena soratra masina ao amin'ny Apokalipsy tokoka 1:20 andimy fafitolo ka hatramin'ny fahatelom-roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitondra ahy tamin'ny fanahy ho any an-tendrombohitra sady lehibe noavo izy ka naneho ahy ny tanàna masina dia Jerosalema midina avy tamin'Andriamanitra an-danitra, sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny famirapirana dia tahaka ny vato soinindry, dia tahaka ny vato jaspi, manganoano toy ny vato kristaly. Any manana manda lehibe sady avo sy vavahady 12 izy, ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 12, ary misy anarana voasoratra eo dia ny an'ny firenena 12 ny zanak'Israely. Eo antsinanana vavahady 3, eo avaratra vavahady 3, eo atsiny vavahady 3, eo andrefana vavahady 3. Ary mandan'ny tanàna dia misy fandroenana 12, ary misy anarana 12 koa eo dia ny an'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry. Ary ilay niteny tamiko dia nanana fandrefesana volotara volamena, andrefesan'ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. Ary ny tanàna dia efajoro ka mitoro ny lamany sy ny sakany. Ary nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy ka 2,000 sy 1,000 stadio. Mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny ahavony.
ary nandrefin'ny mandana izy ka efatra amby 7 ankio araky ny drefin'ny olona dia niany anjely. Ary ny mandana dia vaky jaspy ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio. Ary ny fanorenan'ny mandana tanàna dia voaravaka vatosoa samihafa rehetra. Ny fanorenana voalohany jaspy, ny faharoa safira, ny fahatelo kalkedony, ny fahaefatra emerald, ny fahadimy sardonisy, ny fahaenina carneoly, ny fahafito chrysolite, ny fahavalo beryl, ny fahasivy topaz, ny fahafolo chrysopraso, ny faharaiky ambin'ny folo miankita, ny faharoa ambin'ny folo ametiste, ary ny vavahady 2 ambin'ny folo dia perla 2 ambin'ny folo, perla iray avy misambavahady. Ary ny lalamby teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganomano. Ary tsy nahita tempolo teo aho fa nitombo Andriamanitra dia ny tsito sy ny zanak'ondro ny tempolo. Ary ny tanàna tsy mbalila masoandro na ny volana amirapiratra aminy fa ny voninahitry'Andriamanitra ny namazava ary ny zanak'ondro dia ny fanazavana azy. Dia mbola atosika eo am-pitsangana ny ira 750. Izany hitantsika amin'Jaona, filatsara amin'Jaona manomboka faefatra ambin'ny folo, manomboka fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Filazantsara amin'Jaona faefatra ambin'ny folo manomboka amin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namarika nanao taminy hoe raha misy tsy ahy dia manaraka ny teniko izy ary ny raiko tsy azy. Ary akao aminy izahay ka ononao aminy. Izay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naneraka. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpanaratra dia fanahy masina izay arahan'ny ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo sy ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaky ny fanomeny izao tontolo izao fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo fa ianareo fa izao nilaza taminareo hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray. Raha tsy ahy ianareo dia ho faly satria mankany amin'ny ray aho. Fa ny ray dia lehibe noho izao ary ankehitriny efa laza taminareo aho dia mbola tsy tonga taminy ihany mba inonareo rehefa tonga. Sorana mitovy. Now
izay mimarina tokoa aoka isika hiara-manonina ny fanekipinoana kristiana fahatelo izay hitantsika eo amin'ny fanarana. Minan'Andriamanitra tsy toa aho izay mpamanaratra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitsara, Andriamanitra dia manjakatra mitarimy indrindra fa manjaka. Andriamanitra dia mampiseho fitsara antsika, fa fony mbola mpanomboka isika dia maty hamonjy Kristy. Mino Jesosy Kristy zanaraha tokana tombontsika aho, tory izy tasy hamonjy ny very. Izy milalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy mitovy ambany sy hanimba mandrakizay. Mino mifanahy masina aho, izy manambara fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no mambatisa-tsika rehetra tena iray. Ny fahasoavana rehetra mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika